Andriamanitra rehetra indrindra zay ny lanitra zoretana tsinao manolona reto fiangonanao reto miara-manamarina ny famarinany teninao izahay ary-niraisay rehefa isy fanahy Andriamanitra tsara tonga mambavaka rim-pianakaviana rehetra amin'izao fiangonana misy mpiranonezana Andriamanitra tsara zay ny lanitra manomboka mpamon'Andriamanitra zay paster Pozity ary ireo rehetra ao anatin'ny tena toko izao fiangonana magataka aminao tainao mianaratanao mianasoavanao mianao fahagagana ary tsara ny fanambinanao izy ireo fa kariva Andriamanitra tsara zay ny an-danitra anapatapamono sogarehetra anapitenao ny fanany fanjana miala hely ny fanany taotra sy miteritero amin'ny rano Jesosy Kristy tokavy Nazareta mivavaka manokana aminao Andriamanitra tsara noandreny satria aviavin'izy ireo miainkiany zao firenena izao satria fiteny firenena dere ka magnataka aminao ao ny tena nianino fahagagana aminao reny reo Andriamanitra tsara ampahirezo ianao ambiona azy ianao natanjaka ny tanambrava piloariny maneny ianao monamatra azo reny fianakavinao anoaty ny zananao anenao volona izao ny fahasoavanao fahasoavanao lehibe retoko tsara zay ny lanitra raha misy marary izy eo sy tranao zany retana mahazo zany minara Jesosy Kristy raha manana fampineseta ianao atateraka am'izany retoko tsara zay ny lanitra amin'anaran'i Jesosy Kristy toko avy amin'ny Nazareta sotsany amin'ny fitahinao sotsany amin'ny fanambinanao sotsany amin'ny fahasoavanao sotsany amin'ny fahagaganao na amin'ny fanambinanao amin'ireo rem-pianakaviana rehetra retoko tsara zay ny lanitra mivavaka zay ho amin'ny reny amin'izao firenena malagasy tonanao izao Andriamanitra tsara magnataka manokana aminao tena nianen'ny fahatsaranao nianen'ny faharebiazanao nianen'ny fahatsaran'ny faharebiazan'ny voninahitsao retoko tsara zay ny lanitra sotsiny amin'ny fitahinao reny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voninahitsaka ianao misaotra tompo alleluia amen misaotratsika n'Andriamanitra lehibe indrindra moa zany mikasika amin'ny zay zany dia mino fa teny ho amarin'Andriamanitra zany teny ho amasin'Andriamanitra zany ary miviako indrindra fa zay tena tombavaka lola zay no teo natrin'Andriamanitra tena izao amarin'ny tompotaka ny teny zany ka dia manana fitokisan'ny finoana faratenana io alatsin'Andriamanitra ianao izany amin'izao fotoana izao izany amaky tenin'Andriamanitra avetsany sika izay iangatsika itoratsin'izao fampipotsika n'Andriamanitra eto amoany ataony filazantsara ny soratany matio novakiko amin'ny laran'i Jesosy Kristy tompo izany filazantsara ny soratany matio toko fahitimy ambin'ny folo Mateo toko fahitimy ambin'ny folo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany eto amin'ny andininy fahaefatra izao novaka ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika Mateo toko fahitimy ambin'ny folo eto amin'ny andininy fahaefatra dia hoe tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo fa Andriamanitra efa nanao hoe mananjany rahinao sy ny reninao ary koa zay miteny ratsy ny renina ny reny dia atao maty tokoa amen avy amin'ny teny io ifampizarantsika indray atao natsen'Andriamanitra amin'izao moan'izao satria mo anatin'ny fetiny reny dia tsy voana amin'izay fitiny reny zay hoe teny manokana ny tombo fampahaizana amin'ireo reny amen ary atongatsika rehetra tena hiara isainsaina misy izao tokoa ane matotsika tonga olombelona dia araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy ozay ny lehilahy raha tsy misy ny vehivavy ary takisany koa tsy misy ny vehivavy raha tsy misy ny lehilahy zany mazava loatra zany fa tika ny firenena dia araka ny tenina marikoteny zany koa hoe ny foteny zany firenena zany dia reny zany mahatonga ny vahoaka malagasy teny foana anambara manao hoe ny frantsay
dia reny malala izy reny malala izy ny frantsay satria ny frantsay nanandivo ny frantsay tena marina ny azo lazaina hoe mitondra zoka mazefatra teo tsy mivoaka malagasy dia hoe reny malala la France mivoaka malagasy zany hoe tena marina zany ny zavatra anankiray tena tsy mira sy tena mafisy zanytsika dia mitraiky amin'ny tena tsy hoe reny zay mateny sy no hevitsika ngeza be velavelasika man'izao fotoana ifamizanatsika amin'izao fotoam-bavaka eto amin'ity tapany voalohany ty zao isa misy teny ngeza be mihitsy jesosy nanambara azy zay teny mihitsy manambara manao hoe fa Andriamanitra zay efa nanao hoe manajany rainao sy ny reninao fa nahoana moa ny ray sy ny reny milady zay ina mahatomana Andriamanitra itarika sy isipitra sy ampahiny ilaza am'izany am'izao fetinyreny am'izao moano zao mahatonga Andriamanitra ny teny dia mazava-loatra fa ny famoitra ny fanajana moa dia tsy fanajana ny fanafokafokana ny fanomezantsiny ny fanakiana ny fimonomononana ny famotra be dia be ny fanajany zany ary mazava-loatra ny tena maro amin'ny olona ny tena mampitonga zoka mazefatra amin'izany ray sy reny zany ka efa satria ny reny moa efa niteny manokana eto roany dia manambara mihitsy fa filofilany olona moa manotry ny tsinona ny reny tsy manaja azy mono zay mbola veloreny mbola any ny reninao ajo tsara izy satria teny fikasana tsy reny tokony tsy maintsy anajana ny reny mono zay manana ny reny fa sainy zao efa tsy tokony mitanitro fa sainy efa midonana tsy tena hoe ny ofony alahelo akorina ampitomana ampisetonona tomanao isaitsare any zay ny reny efa nivovoka fa le tomanao fantatra tokoa fa tsy misy ianao raha tsy misy ny reny reny zay voalazan'ny malagasy fa mitondra folovolana miakolina ireny folakanosina raha teny izy reny mba ekenao ve mba najainao ve mba nakatoavinao ve raha teny nanana tsara mihitsy izy reny mba niainonao tsara ve sa ianao zao manezao teny na Andriamanitra roano zao no nisan'ny tena le olona azy raha zay misatena satria mantsa ny reny koa satria ny fisatsianako amin'ireny hoe tsy mahaino zao sy fisatsianako amin'ireny hoe izy dia natao angina dia vokatsy zavatra dia miteny anao miteny tsy mba miaino azy ianao tsy tahiny fiainanao mifanajanao azy ny fakatoavanao ny fanekenao azy ny monomononanao manakariva izy teny aminao ratsy azy amin'ny tena marimarina koa satria mety velona fa manamilema no ianao sara no ianao filazanao azy satria ty fa ampibavy ka tsy mendrika eo najaina ntsony tsy maintsy mimoninaza ntsony satria ve araky hoe tsy manao zay mazavatra mba mitakinao na araky ny pahitaponao zany raha tsy manaja iny any tsy mamizy ilaiko iny tsy araky ny fokon-javatra ataon'iny iny tena reny tsy voataky zay ren'olona rehetra dia anao mevero mety manozona azy ianao mety miteny zavatra tsy mety aminy ianao nefa tsarovy tsara raha asiana bavray aman'iny fa Andriamanitra tena miteny tsara mihitsy mahazava tsara mihitsy manao hoe manajano izy ny ray sy ny reninao ianao amen mba voninaja ny reninao ianao am'izao fahavelomanao zao ary fomba sy endrika manahoana ny entinao anajanao azy akatoavanao azy nanekenao azy sy amezanao voninahitra azy am'izao fotoana zao misy lay olona sady efa tsy ajay izy ny tsy miny voninahitra ny tsy ho azo lazay hoe tsy mo ekena mante tsy mo manatra ny foniny ny zavatra manotry mitsara ny firany tsy moavy le atao mitsitiny sady efa tsy manaja manotry mitsikina mbola manozona azy ihany koa mbola tenena ny ratsy mazava loatra fa zay le tenina Andriamanitra voalaza ny baiboly mazava tsara eto manao hoe fa Andriamanitra izy efa nanao hoe manajany rainao sy ny reninao ary koa zay teny ratsy ny renina ny reniny dia atao maty koa tsy vitany tsy manaja zany ny olona reniny voalaza mafimafiko eto fa raisy ny reniny voalaza eto fa sady fa sady tsy ajainy nefa tsy mihny voninahitra ny voamaitra ny olona teny
Zay miteny ratsy ny ray sy ny rainy reny. Atao tokoa. Sitako ny fahavelomanao zao ny fahavelomanao zao. Teo velona anao fa sy teo faty. Nefa mazava loatra zany fa mendrika no faty zany le olona ny olona miteny ratsy ny ray na ny reny. Na manona fitsaranao sy fanambaranao fijerinao azy. Mendrika eo an'izay izy. Mendrika memboninatsy izy. Na ratsy tara izy. Na ratsy bika izy. Na ifampibary izy. Na manona fenana. Ty laza nitsika fibolina zay ngeny zao tenin'Andriamanitra ho am'izao a. Na manao zay manaraka amin'ny vatana zao toroteny zao vatana na amin'ny alalan'ny FB na amin'ny alalan'ny YouTube dia ty laza marina aminao fa sitraka Andriamanitra mihitsy tsy maintsy anajano ny ray sy ny reninao. Taneny fa ny fitenenanao ratsy azy. Misitona mpamoana eo fianao zany. Satria zay teny ratsy ny rainy, teny ratsy ny reniny, tsy maintsy atao maty tokoa. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly misy. Rasina bava ray aman-dreny. Tena tia-pahiranao misy amin'izao ampahavelomanao zao. Itsikirety tia ray aman-dreny. Nankizy kely ianao manana reny ianao. Tanora ianao manana reny. Nefa manana ny vadinao ianao manana reny ianao. Fa zao ny tenin'Andriamanitra lazaina aminao hoe mba hitainy fiainanao hoe fanajanao azy. Fanatoavanao azy. Ny fanekenao azy. Mba tsy mbola mivoaka mivavanao hoe fitenena ratsy azy. Fa zay miteny ratsy ny renina amin'ny reniny dia ho Baiboly tsy maintsy atao maty izy. Atao maty koa izy. Ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy miteny fataon'i Jesosy fianao. Satria fananay amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Efa mahatsiaro tena tonga zanak'Andriamanitra fianao. Indraindray ny olona atao zanak'Andriamanitra inona indraindray manana fony amin'ny toe-javatra takisany. Nefa Andriamanitra no teny. Efesianina toko fahaenina. Dia zao ny voalazan'ny Baiboly ato. Efesianina toko fahaenina. Hoy tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe diny voalohany anaka manekeny ray sy ny reninareo tompo fa marina izany. Hitanao zany manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo. Mampareo zany mahita olona ifato amin'ny tompo nefa tsy haiko manekeny ray na ny reniny. Fa zanak'Andriamanitra marina ianao ka tia-tovana lanitra. Tia-nanao ny fiainana mandrakizay. Satria zanaka dia mpandova ny Baiboly. Sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray ny vahiakoa amin'ny Kristy. Fa manambara eto Andriamanitra manao hoe maneke ny ray sy ny reninao ao amin'ny tompo. Tsy farato amin'ny tompo zany mila marika ny ray sy ny renintsika. Ary ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Raha milaza ny tena ny farato amin'ny tompo ianao nefa tsy mety manaiky azy. Milaza ny tena fato amin'ny tompo nefa tsy mety makatoa azy. Tsy mo manaja azy. Raha milaza ny tena fato amin'ny tompo dia mampalahelo dia mampalahelo ny olona tsy manaiky ny ray na ny reny. Atao tompo. Tena miangavy mihitsy mba hitodika amin'Andriamanitra. Karaha ihany eto amin'izao toerana izao ampalerisany aorian'ny miarenesan'izao teny izao mandehananao mibebaka. Fona amin'ny reninao. Raha tsy noavinao izy. Raha tsy tena manaiky azy ianao. Raha tsy tena nakatoa azy ianao. Nisy ny olona atao tompo. Dia Andriamanitra tia laza aminao mihitsy hoe anaka ozy manaiky. Zany olona manaiky zany le olona tsy manaiky bitono zany. Hoe tena tsy tiako mihitsy efa dia mitenena ka dia tsy maintsy manaiky. Tena tsy azo azy fa dia zao ho miaina aminazy dia tsy maintsy manaiky aho. Hiaina aminazy dia tsy maintsy manaiky aho. Vitan'Andriamanitra fa olona atao tompo ianao. Manekeny ray sy ny reniny ao amin'ny tompo. Amen. Tentsika zany rehefa ato amin'ny tompo marina dia mila manaiky raitsika sy ny renitsika. Levily koa angamba fa avelona tsy samy voalohany foana le teny fanambarany lehibe namaraka teo hoe mitsaraka ny voalohany zavatra misy. Mety mana fotoana anao izy. Mety rena reny nanozina anao.
tsy tia ny vadinao, dia tsy tia mihitsy ny anaranao azy, nefa ianao tia ny vadinao, dia ianao mareo, zaka na galako misaraka amin'ireko zay misaraka amin'ny tiotiko ty. Na nipozy ianao dia avokatr'izay fotoana zay, efa manandeha ny andro, manandeha ny volana, ny vadiko tao, efa manontain'Andriamanitra ianao, efa mba tsy mitena mihitsy izy ny tena marina, efa nanokakatoanao izy amin'ny zavatra zay efa maneky anao, dia mananaka aminao, dia mbola nananao alahelo izy. Mbola nananao alahelo, ozoninao tsy teninanao. Tonga ny tena marina ny fitiny tsy ajainao, tsy mena voninahitra. Tonga ny taona vaovao tsy raharainao. Mba manampoly ianao manana zavatra tokony menao fa tsy aonao izy tsy raha tsy mivaky lomaminy ianao fa hivona reniko. Nanafotoana ny zavatra nataony iny. Tsy araka amin'ny foko ny zavatra nataony iny. Ka zany hoe ny tena marina tsy te hivaky lomo zany zavatra zany. Rasina mba nefa ianao olona efa ato. Fa Andriamanitra ny teny fa maneky ny ray sy ny reninao ao amin'ny tompo. Le amin'ny tompo zany tsy maintsy tokony araikatsika amin'iraitsika na amin'ny renitsika. Tsisy adefika izany. Tsy azo voahoanina zany. Tsy afaka hetsetika rehetrarehetra manao ka amin'ny kosa ika mba mila foako Andriamanitra mba tsy araka ny eritseritra izy. Fa ohatrany amin'izao voalazaka iny pasitera mba fantatrao mantsy fa ndreny manika mpamosavy e. Izy ny tena nanao zay nalatsara, namonika mafy hoe, mifiako hoe, anisan'ny tsy niraharaha. Ndreny manika tamin'izany mbola kely dia ifanahoany zany hoe tsy tiany kory ny avelomaka eto ambonin'ny tany. Zay ka hatramizay tena zaza tena tsy tiany. Ary reko mihitsy misy anakahalala. Ka noho izany manaka ankehitriny zao efa mbola mitany ianao tena matoka mitao tsy te hivakinao izy ianao aleo faty anatin'ny fahanterana io. Za tsy mivakinao, za tsy miraha satria nanao zay tsy nahitako loatra iny. Na ratsy za nampaleo ry ratsy anabavy ray aman-dreny anaka raha zanak'Andriamanitra maby ianao. Maneky ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Raha tena olona efa ato amin'ny tompo marina ianao, takin'Andriamanitra ny tsy maintsy akatoavanao azy. Takin'Andriamanitra ny tsy maintsy anekenao azy. Maneky ny ray sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina zany. Efesiana toko fahaenina ihany. Eto amin'ny andininy ny faharoa dia hoe manajany ny ray sy ny reninao fa izany ny teny voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy maroaroan-tany ray aman-dreny raha ratsy manajany ny ray sy ny reninao izy. Tsika zany ny tena marina tsy tokony hoe anaiky fotsiny ihany fa mila tena manaja ihany koa. Ny mariky ny fanajana hitany fiainatsika atao amin'ny tompo zany lafy ny anankiray fomba tena tsara indrindra azotsika hitafity amin'Andriamanitra. Rehefa mahita fity amin'Andriamanitra dia ao amin'Andriamanitra misy didy lehibe sady misy teny fikasana. Alleluia. Didy lehibe, didy voalohany misy teny fikasana. Fanajana amin'ny ray sy ny reninao. Mitohitro anatin'ilay teny fikasan'Andriamanitra ianao. Fa tao vitan'Andriamanitra sy omin'Andriamanitra ny fahafanao manazy ray sy ny reninao. Ny fahafanao manaiky faharoa ray sy ny reninao. Izy tsy takin'Andriamanitra mihitsy hoe anaiky fotsiny ihany ka hoe maneky ray sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina zany. Fa mila manaja ihany koa zany ny fanekena eto zay fotsiny. Fa arahana asa mpanajana zany. Ny fanajana azy dia azonao ny famarina ny tenin'Andriamanitra ny boky Timoty any. Ndao ny jerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny Timoty. Eo tsara. Zao tenin'Andriamanitra voasoratra zao Timoty voalohany toko fadimy. Timoty voalohany toko fadimy eto amin'ny andininy fahaefatra. Andininy fahavalo ambin'ny folo. Andininy fahavalo ambin'ny folo Timoty voalohany toko fadimy dia ho tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka amin'ny olona izay tonga tsara atao tokony azo fanajana roheny indrindra fa zay kely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. No olona zay tonga tsara. Zay voalaza mihitsy fa atao tokony azo fanajana roheny zany indrindra fa zay kely aina amin'ny teny sy amin'ny fampianarana.
sy ny reninao mifanajana azy fanajana roa izy zay vorazan'ny baiboly misoratana kosa izay kely amintena sy ny fampianarana dia raha manao solonatra kelikely titeny timoti dia ho tsara dia tamin'ny andininy fahefatrambin'ny folo teo ny tenin'Andriamanitra n'ilay Timoty voalohany toko fadimy teo manao hoe koa teky mpitondratena tanora fanahy anambady sy anana ny zanaka sy anapaka ny tranony ka tsy anome vava ny fahavalo hitengaty fa ny sasany efa mivily sady nanaraka ny Satana raha misy vehivavy mino manana mpitondratena ka izy amela azy ary azavela avaky tratran'ny fiangonana mba amelomany izay efa mpitondratena koa tokoa. Amen. Kelikely ny vehivavy ny amindreny zay voarazan'ny tenin'Andriamanitra tena mazava tsara mihitsy eto fa olona tenin'Andriamanitra tena hoe tiako izy mpitondratena tanora mba samy anambady avy anana vadiny saminy avy dia zay ho tsara edy andraiky sasan'ilay reny manapaka tsara amin'ny ankorana izy manapaka tsara amin'ny tranony mba tsy ry ame vava ho an'ny fahavady tenenana ratsy fa ny sasany zay efa mivily nanaraka ny Satana raha misy vehivavy mino manana mpitondratena aoka izy amela azy mba tsy hanaky tratran'ny fiangonana mba amelomany izay efa mpitondratena tokoa. Misafotifotikely ny fanavaran'ny tenin'Andriamanitra mba fa tena mangery zany ny tenin'Andriamanitra hoe ny vehivavy tokony hikarakara ny tokantrano karakara sy anapaka tsara ny trano ny vehivavy mba tsy ame vava ho an'ny vavany na ametraka ny Satana lohalarany eo fiainany ka lasa manjary izy ireny lasa ny vava ratsy eo na tsy ny fahavalo araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa raha manareny izy ozy ny tenin'Andriamanitra dia zao tokony izy amelina azy matsy amaky tratra ny fiangonana zany tena marina zany tsika dia zao afaka tokony anao tompenitsika mba tsy amaky tratra ny fiangonana afaka tokony anapaka tsara tokantranotsika mba tsy ame vava ny fahavalo araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa misy aty olona tsy te raha tena tsy te hivaky loha am'izany eto hoe reniny zany mihitsy mananatsatsika fiangonana ny baiboly eto mampahiritry efa tena toka zanak'Andriamanitra tokoa hoe mba manahoana marina ny fitiavanao ny reninao ny fanajanao azy ny fanekenao azy tena mitiavana so amin'ny fiatsara-melatsive tsy no militsaky zany amin'ny vavanao amin'ny fahavalo foky anao melina azy foky anao napaka tsara amin'ny saminao zany tena magnataka amintsika vehivavy reny mpianakaviana mihitsy mba tena hoe ekeko fa tena hoe reny tena miady mafitsika amin'ny tokantrano reny tena miakatra zavatra farambetsatsika amin'ny ankonatsika amin'ny fianakaviantsika amin'ny tokantranontsika araksana malata amin'izay miakiridina irery tonga volanaky tena kiko fa mafy ny zavatra alovanao fa Andriamanitra kosa fa miteny amintsika mihitsy manao hoe aoka atao vitan'Andriamanitra mihitsy ianao fa manapaka tsara ny ankonanao tsy mivava amin'ny fahavalo raha reny mola tamory ianao zany tena marina ka tsy manambady ianao raha retiny tompo am'izany tsy miheroka mihitsy ako anao na arahanambady tsy mafotoka samianana ny vadiny izy ny tenin'Andriamanitra mba tsy ame vava ho an'ny fahavalo atao tsara ny tokantranonao mito mifaly ny manao hoe tena mpitiavana tena atao vitan'Andriamanitra mihitsy tena fitiavanao ny ankonanao. Amen. Zany tsy fatako mihitsy ianao aloha na manao na fitanao amin'ny tokantranonao fa za aloha pasteur Jean Paul aloha atsika misaotra an'Andriamanitra ny fananako mivady satria tena mikarakara za manokana sy ny ankorako tena mazava ohatra fa tsy te mba misy zavatra tsy heverina eo tokantranao afatsy ny fotoanana mapaka
fananeny atsy fanafinana mihitsy ny tena marina fa ndraindray na ny tena azy dia manana an'izany neny aiza ny atin'akanjo neny inona ny bakiraha tokony anaovako neny akompony manahoana ny tokony hitanofiny zany ny zavatra iarako ny vady ka tsapako mihitsy fa fifaliana ho azy zany faly manana ny vady ho anao vehivavy manahoana ny fanajanao ny vadinao fanajanao sy fitiavanao miankonanao mba tena mahita misitadina mihitsy ve ny tena marina hoe zay vehivavy mino satria ny baiboly miteny mazavatsary anaka manikeny lay sy nireny ao amin'ny tompo za koa zany tsy mivady amanjanaka eo neveloko anaiky hifanaiky eo antsika to fa za koa mila manaiky araka ny tenin'andriamanitra eo antsin'andriamanitra dia soko mihitsy amin'andriamanitra zany manao ny fitiavako ny vady ndreny ary manao koa ny fitiavana ny vady nosy ny tevinao ndafozam-bavinao oanaovinaty vady na oanaovinaty vady manahoana ny tena fitiavanao azy tena tia mofomarehetra sy amin'ny fiaitra maneritry fa andriamanitra samikaza antsika mihitsy fa zay miteny ratsinray nanireny izy atao maty koa izy fa ny fanajantsika raitsika naniretsy dia teny voaloha misy teny fikazany zany no mivoalazany tenin'andriamanitra karaha tio zany iaina amin'ilay teny voaloha misy teny fikasan'andriamanitra asimitan'andriamanitra ny fitiavanao amindray eo nandirinao aza tenina latsy izy aza metsy izy aza kianana malakary izy tsaiko olona lotsy manana renitsy fa za manan'ireny dia mahatsapa mihitsy sarody aminy amin'ireny manana ny tokatranoko manana ny fiainako manokana fa tena ny zavatra anakaitsapa dia zo tena naseo hitano sitradana mitsy amatsin'andriamanitra hoe tiako ny reniko ajaiko meko voninazy nefa zaneko mihitsy midika hoe rehefa tianteniko dia ataoko tsiritsina ny vadiko aman-drana za tena ty hitolo zao fampianaran'izao ntsika mianakavy amin'izao ndraitriny zao hoe tena samy eo azy tsy maintsy tokony samy enona fitiavana na ndrainao na nyreninao na ny vadinao fa tsanefa tsy mitovy tokony fomba sy endrika entiny hitiavana azy aza vaiko tsara zay zavatra vita ny vadinao tsy vita ny reninao mihitsy ary ny zavatra vita ny reninao tsy vita ny vadinao oka zavy zay mazava loatra zany fa raha samy olona tena atao hoe ao am-polony tena fitiavana dia hainao tsara zany eo amban'ny fanatsiny fanomasina hoe ahoana ny fomba entiko andanjalanjana ny fitiavako ambako sy ny fitiavako amreny na ny ray aman'reny zay le izy tsisy ratsa-danja reo fa ny zavatra anankiray tsapa ataoko hita misongatina mihitsy eo masin'andriamanitra zao ny fitiavako amin'ny vadiko tena tiany amin'ny vadiko azoko sa ny fitiavako andreniko zao zay le izy aza ty teny taontsika fimonana tiampatsiaotra fa mitsy fahaizantsika mamitsaky zay zavatra zay dia miteraka zoga lehibe eo amin'ny fiainatsika ary mitondra aty ho amin'ny fiarahamonina mitondra aty ho amin'ny fiarahamonina satria ino ty mivadinao ka teny hoe zany tsy atakalinao ndreninao mihitsy ndreninao ko ty miteny hoe zany tsy atakalinao mivadinao mihitsy vokazay verisaina anao verehitra inona zany mitokony atao e fa rehefa iny farimasinao nampianao fantatrao zay tokony ataonao fantatrao zay tokony ataonao rehefa eo ny farimasi ampafantatra anao amin'izany zavatra tokony ataonao fa atsika tena fantaritra tsara mihitsy ahoana ary ny tokony atao agatao ny farimasina hitarika anao agatao ny farimasina ampianatsy anao hitaonanao mihitsy mba tsy anaovanao fitiavanianatry mba anasa mitsotra ny manakariva am'izay rehetra hitao ianao hoe tena ty vaky sady vaky ny reniko dia tandrao sady misy miteniteny foana eona koa zany sady vaky zany reny reny satria manana ny fototsaina amin'reny ianotantany miankinana zay le izy dia manao koa mba tokony takan'izay koa ianao ao tiaina mitezavazao zany agatao ny farimasina amin'ny sainanao amin'ny fanano faireny fanano fahazavan'saina eo atsy an'andriamanitra zany vehivavy zany ire olona tena mafy ny zavatra eretany zany rehefa tena afaka tena hoe miteny nampahery everiko fa mafimafy amin'ireny ny fanasan'izay teny namaraka eo zay dia ataonay mba safosafona izy
tenenitika anao neny tsisy niteny tsisy niteny matianao fenoreninao inona endrika somba hita mitiavana azy fa Andriamanitra tokony miteny fa mifitiavana sy amiteny na amileny fa miasa sy ny marina zay ny tena atao hoe fitiavana amiasa sy ny marina mazava zany fa tsy maintsy tokony arano asa ny fitiavanao tsy teny fotsiny mana tena fa maranao asa ny fomba ety sy mikety mitiavana azy arano asa amizao fitonireny zao mba nately kadao kely nyreninao mety mamavaky izy asinga fa tena diazo anao ary tsy amin'ny fitonireny nyaneny de fanao any mahazatra mihitsy nyaneny tena marina rehefa fitonireny na fiton'ny ray na azonazana hoe tena hoe ino moa ty paka na ihany koa farantona tataka zany de tena asionay vola mihitsy hoe so ny fitiavana ny ankonanay ny ray amanenonay araha asa ny fitiavana tsy amiteny fotsiny na amlela fotsiny fa amin'ny asa sy ny marina ho voalazany le tenin'Andriamanitra tena vehivavy ianao reny mpianakaviana manaizo tenin'Andriamanitra etoko amizao ma tsy amitena olo sy mijaly fa venanomana ekeko tsy manamaivanao ny fahoritsaina amovanao ao misy sady efa miakiny ny rezy ma tsy amitena mandalo fao eny fifina tanteraka misy malakanomanina matena tsy mahita ravina varatra mihitsy aonamoa zany ravina varatra zany tena tsy mba mihitsy zany fa tena fanafokafoka izy zanaka tena iza mba hevitra iza mba afaka maldia iza mba azo fitarainany ny vatany manitrakitsaka azy ny zanany manao tsinitsinina azy ny ankona ny manamava azy mpiara-monao ny tena marina satria mijery azy fotsiny tsy mahita ny zy azo mitarainany filiramotsy sy mitomana titotanao manolonao tega ratsataky zany inona ny tokony ataonao andina amizao venao ka iteny mania ataona fa itika tena ifa azo fijalety itika boka manino tsy maintsy izotsoko ty ka noho izany ny tena marina ataona pastera fa de zao ny zavatra misy aloha ketrika de iainany de vokatsaiky anao ketraka rahavavitana fa andeha atsika mba hijery vehivavy alohany amarana tsy tenin'Andriamanitra reny mpianakaviana zena tsy amitena nangely firy reny mpianakaviana na tsy amitena tena nijaly reny mpianakaviana na tsy apatena nandalo ora tsy tena zavatsara tena tsiny zao ny pavinomano zao inona ny zavatsara tono misy araha reny aitsikeritry mba nytantaram-piainan'ny andro zay voalazan'ny baiboly atao amin'ny Samuela voalohany ato Samuela voalohany toko voalohany de fantatsika amin'ny anakavy ny tantaram-piainany zany vehivavy atsina hoe Iana zany fa Iana dia voalazan'ny baiboly mazava tsara fa vehivavy reny mpianakaviana tena mitondra ny mahidy ary izy zao eno mitondra ny tantarany zavatra ny enany andro zavatra ny tony andro mety zakatsika satria voalohany indrindra nampirafisy izy mivavaky zay toe erikana de zao nampirafy azy nampirafy niana tampelina izy vokatsy zany fampirafisany zany tena tsy apatena mangidy izy satria voalohany indrindra ny rahavavy na nosy azy anaovana ny rahavavy ny tena no tsinitsinina azy fa voalazan'ny baiboly kosa nefa fa zao iana ny teny mivady ny kanefa de zao nataony Jehovah momba ihany zany hoe tena momba mihitsy izy zany tsy miteraka faro inona ny zavatra iena ny vehivavy momba sy tsy miteraka fifaliana ve fijaliana fanivre ranomaso satria akoatrany fampirafisana de zao mbola tsy miteraka izy fa mbola tena momba ihany mbola momba tsy miteraka satria Andriamanitra misy ny tena marina tokony no azonao everinao ve fa ny zavatra misy eny fiamoa de maneo azy tena ny zavatra rehetra ho ian'Andriamanitra de miara miasa sosia tsara zay tian'Andriamanitra sady mampirafisana mbola momba tsy miteraka kanefa Andriamanitra nefa miteny fa mivadina ny fitiavana azy na mianjara nofolo zay niany na ny fitiavana foana
miakatsisa tao izy reny makany Jerosalema manatitra fanatitra ho an'i Jehovah fa tao anatin'izay fotoana zany dia voalazany baiboly fa tsy nafarinihana mihitsy ny zavatra niainany teto amin'ny tany fa nesoana amazy avokoa ny zavatra rehetra oloko izy ny zavatra misy ny fianao reny fianakaviana reny fianakaviana mandre jotelin'Andriamanitra zao mety momby ianao mety joteraka ianao mety ampirofesy ianao mety atao tsinitsiny ianao mety atao sitosika ianao mety tena hoe avelana mitsy atao zay tena nampamory ianao raisy ny vaolana takizena sy ny any mitoky ataon'Andriamanitra ianao ary dia voalazan'ny baiboly fa nitsanakao tiazany tempoly izy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahasivy manao hoe amin'ny Samuela voalohany teo toko voalohany dia zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Jesosy eto amin'ny andininy fahasivy ary efa nihinana sy nisotro tao sivy izy dia nitsangana ihany ary misorona nipetraka teo amin'ny sezany teo amin'ny ilany tolana varavaran'ny tempolin'i Jehovah ary nianana dia nala fanahy indrindra ka mivavaka tamin'i Jehovah izy sady mitomany dia mitomany ary mivoady izy ka nanao hoe Jehovah tokony maro raha mitsitry tokoa ny alainy ankizy vavinao ianao ka tsiaro ary tsy anadinony ny ankizy vavinao fa miala zazana dia omeko ho an'i Jehovah tokoa izy amin'ny androitsiainy ka tsioka sy kareza ndohany arambola nahapsa mivavaka teo anatreny Jehovah izy dia mitinyeniny mivavaka fa miteny anakapo iana ka nolony any miatrikatrika fa mifeony tsy reakory ka dia natony famamo izy dia ho entany manam-povina mampivay ianao izy aminao mitivainao dia namandy anaka anao hoe tsy tomboka vehivavy marahely fanahy aho fa tsy mamo divay anatokatry kozy fa mamoaka ny atao-boko eto anatreny Jehovah aza ataonao vehivavy tena raha tsy fanahy ankizy vavinao fa lehibe ny fahoriko sy mialaeko miterenako mandaka kehitriny alleluia miavana malala ny olona nytireny mpianakaviany ty tsy mety minazy tsy ady fa tena napitra ny teo anatreny Andriamanitra ary na dia niverina fataka ny vehivavy ratsy fanahy izy no itsaraina fa vehivavy mampivay mamitoka dia ny zavatra anambaro tamin'izay dia hoe tsy manelan'Andriamanitra tsy mamorokevitra tsy misotro divay nataoko akory fa lehibe ny alainiko nitanenako manakarivo ary lehibe ny atao nitenenako eo anatreny Andriamanitra ano manarina ray aman-dreny ry vehivavy reny mpianakaviana manolona ny olonanao dia tonanao amin'ny alalany ten'Andriamanitra ty riditry kianjan'ny teo iditry kianjan'Andriamanitra andeha mivavaka mitraka ny antsika ny olona tsy teo anatrен'Andriamanitra do angataka amin'Andriamanitra mba tonga n'Andriamanitra tena le voninany ny fiainantsika za manokana dia te taonanao manomboka raha-pitro aratsanay ny samaraina eto dia voninanay tanana mihitsy mivavaka manokanao anao isaky ny amin'ny enina maraina ka hatramin'ny fito maraina iny tena mba tia-pahiry ny vehivavy tena mba tia-pahiry ny lehilahy pahiry ny mpino rehetra hitondram-bavy tonana itokiandrany tempolin'Andriamanitra angataka amin'Andriamanitra mo maty ny fifemianjon'Andriamanitra ro any alahy fa te taona mihitsy atoraka isaky ny fito amin'ny enina ka hatramin'ny fito maraina tsika andao te hitarena amin'Andriamanitra atao tranon'Andriamanitra eto andao metraka amin'Andriamanitra ny ola tsika andao metraka amin'Andriamanitra ny atsaitsika andao hitarena amin'Andriamanitra atao tranon'ny tempolitsika tsisy laza aminao mihitsy eto manay mamitovaino na mamitoky anao fa milazanao amin'ny Andriamanitra ny amin'ny ara ianao ny atokavanao eto amen pasatria ilazanao amin'ny Andriamanitra ny amin'ny ara ianao mety very koa ngamba fa mety makiayasy ianao mety manana ny tena ataoko hoe fandrino sy nitahitanao ianao fa andao mipetrakytsika tao anatrен'Andriamanitra no hoe mifiainako mitotoloany teo raha andao mipetrako amin'Andriamanitra mba tendreo tenin'Andriamanitra foetika iananao manalina amen mba tena te hivavaka ametrako ambavaka ny fiainako mitotolo ny fiainako mba kingo tanteraka pena tanan'Andriamanitra raha izany nitahiny fiainanao
hitayanao fomba trakatra zay nao Andriamanitra. Ny mpamosavana mantsika ireo olona ny teny manao hoe mindray ao no mikianjanao Jehovah ao dia toy ny arivo raha amiko. Aleko ny mpamosavana mitoetry eto amin'ny tokoa nambaravara amin'ny trano n'Andriamanitra tsy izay mankany ny latsy fanana. Ry vehivavy mandalo problème, ireny mpianakaviana mandalo olana tsarovina ataon'ity vehivavy atao ihany. Na hoe izy tsy mety mihinan-kanina, mitomany anao mananina, mitarina manakarivo, fa tao anatin'izay fotoan'izay zavatra hitany masina tsy nafaly azy, tsy misy fifanipelitra fihinana tamin'ny zavatra hitany masina, fa zao ny zavatra tsapa reny olona rehefa tonga teo anatin'Andriamanitra izy, teo kianany tempoly, nanambarany alagny, lazay ny tao anatin'ny folo, satria zao ny tenin'ny abe ny ato ao ny hitarainako. Ary aleko ny teneniko manakarivo eto anatin'Andriamanitra. Rehefa nilaza ny zavatra zany tamin'ny Jehovahandriamanitra izy, zao ny teniny esorona be mantry azy. Le mpampon'Andriamanitra mihitsy, le mpisorona be an'Andriamanitra mihitsy teo anatin'Andriamanitra, teo kianany tempoly ny tentany tamin'izay fotoan'izay manao hoe raha vehivavy mandiany anao, efa nin'Andriamanitra ny feonao. Ry olona eto kianany tempoly iny no anisana ny feontsika. Efa nin'Andriamanitra ny feonao izy mandiana soa matsara ary meny Jehovahandriamanitra anao aneza ireny ny vonana. Inona zavatra anakiretsako zay manao tao olona zay? Tsy naray ny taretso izy. Tena tsy naray ny taretso izy. Fa lasa mitsikitsiky, lasa fifaliana, lasa nisy fanakenana velona tao anatin'ny tao, lasa nipokahinana amin'izay sy nisotso, lasa fahafatinaony efa nasy ny valibavaka, na dia mbola tsy tena zay-kibony, na dia mbola tena tsy saika tomboaka atao zany tena marina ny zanany, dia efa mitokisiny izy fa Andriamanitra marina amin'ny teniny. Ry olona za koa te hitonanao fa ny vavaka ataontsika eto mitsanin'Andriamanitra enin'Andriamanitra. Ty hitonanao zany manomboka karapitraratranany amin'ny enina maraina ka hatramin'ny fito. Aoka hisaka ny fonao tonga eto anatin'Andriamanitra be izy. Anambarany fitarainatsika, ilaza miaretsika eo anatin'Andriamanitra. Tena hoe eo amin'Andriamanitra tsy hanao fikirintsika. Raha hoe hitonga amin'Andriamanitra fa tena tsy averatsika Andriamanitra raha tsy hitantsika tanteraka. Amen. Tsy averatsika Andriamanitra raha tsy hitantsika tanteraka. Dia manasanao, dia mampahelanao. Andao taka n'ity vehivavy atao ihany ity. Dia tonga amin'nambavaka amin'Andriamanitra ny fiainatsika. Ary ninao faorinan'ny vavaka tsy alahiny taventsony ianao. Aorinan'ny vavaka tombony fononao satria nitenin'Andriamanitra pahelanao. Dia zao hinakanina amin'ny fifalianao. Aorinan'ny vavaka mampisinino ianao fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Dia olona hitahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Voninahitsy ho an'ny Tompo Jesosy ireo. Amarany zao teny zao izay fampizaratsika ty. Anatin'Andriamanitra manatsara izay minao sy ny reninao ao tompo fa mariny zany. Manatsara izay sy ny reninao tompo fa mariny zany. Manekena ianao, manekena reninao. Fa zay miteny sy ny renina neny tsy maintsy atao anaty izy. Inona aza ny tianao? Le fahavelomana ve sa le vavanisana? Andao tena siontsika manenanitra mihitsy satria mitahin'Andriamanitsika. Ary tsy ho faty ihany koa. Andao hajaina ny raisy ny renitsika. Amen. Andao hajaina ny raisy ny renitsika satria sa tsy te ho fatsika. Teo tain'Andriamanitra. Voninahitsika eo amin'ny Jesosy ireo. Raha masitraka ao dia hivavakitsika. Ao amin'ny tren'Andriamanitra. Tsisy mahalaleom-pon'ny afa-tsy mifanazy anatin'ny olona ihany. Tsisy mahalaleom-pon'Andriamanitra afa-tsy mifanazy Andriamanitra ihany. Raha loatra ny tsinona ny ray ianao na ny reninao, hibebaona fonao zany. Fa Andriamanitra dia mahita. Mahalaleom-ponao Andriamanitra, fa hibebaka aminy ianao. Ary tsy herihan'ny zany intsony ianao. Dia Andriamanitra miteny fa zay manafona ny fotany tsy aliny. Fa zay mitsotsaka mafizan'ny fotany zany azy fampapolo. Manomboka tsetsika dia olona nampiarana. Miteninatsika, miteniretsika ary raha nafokafoka azy ianao, raha notsinitsinina azy ianao, raha tsy namaly valibabena azy, tsy namaly soa azy ianao, raha niziziry tamin'ny hevitsao manakamarany aminy ianao, ianany hanovanao ny fanay masina moany. Hanovanao ny fanay masina moany, ka tsy taky ny marotsony ny fiainanao amoany. Tsy taky ny tamin'taona lasa tsony, tamin'taona lasa misy fetin'ireny, fa tsy taky izay tsony ny fiainanao ny fetin'ireny amoany ty. Fa tsy hainao ny raisy ny reninao satria teny voalohany misy teny fiasany zany raha asiana vavy rainao hitanao ny Andriamanitra. Tsanantsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ianao izy. Misaotra ny amin'ny teninao, tsy mitsaratra nampianatra rainao, nananatra nay aminao, nanitsy anay aminao, nanesy lahatra amin'ny famarina ny teninao ianao. Mieky tombo-zavatana izay Andriamanitra fa mila rekena ny famarina ny teninao, mila rekena ny famarina ny teninao. Ary aza ferinao zany amanginao anaiky handianana anay, mangino fikonanao, ny olonao, ny vahoakanao, zay raha reny teninao teny tamin'Andriamanitra. Tsy tafanimandro Andriamanitra izy mihery faray masina, manapa-tomasina
n'Andriamanitra tena hitanitsy Andriamanitra tsara tindrainy anahitra azy hitandrina ny famanantena zay voalaza teo amin'ny voninahitra azy Andriamanitra ray ary iselazy izy ireo Andriamanitra fa mazanaka ao amin'ny mamolinao mampamolinao olona ataotsana Andriamanitra ary dia mivavaky zay reny mpianakaviana ataotsanao reny mpianakaviana feno fitaina sosao feno fanamina ahita fahakakana andray kasika ao ahita ny fakaranao fanakazanao voninahitsy ny anaranao Jesosy Kristy tompoko am'izao nao zao dia mivavaka manokana reny mpianakaviana zay reny tena antsika fanatotsiny no maivany mitenena ratsy zolo metsiny satria vavy antsy na ratsy tarehy na ratsy tiky ka efa totsitsiny fona aminao ny amin'ireo renindreo Andriamanitra tsara mangataka aminao ao dia anao mamy ny tsirairay misy amatao nde amin'ny teninao tivena aminao zany ratsy misiasany tompianao ampahirezy izy niozy ny fanaty fatanjana ary okipanjona anao hijery anao satria nilombelona le tony fonatritsiny nilombelona le tony fianao Jesosy tsy ka mikirombomy azy anao amin'ny lalako fanay masina mampahiry azy Andriamanitra raiko vavaka manokana koa amin'ny marary am'izao fotoana zao satria fantatry faniritina matotonga io ny fiainany tsirairay avy dia mety eo mivokatsy ny fahotany faratsiny tsy fantatirana ary ifianany devoly satana zany retina zany ka mivavaka mamirafoa amin'ny tsirairay avy anao satana dia retina ary ka aiamelahelo izy alina manana fo madio mba hitan'Andriamanitra satria sabatro izy anao madio profezy hitan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tena ny retina tsara samy fanentenana ndrano am'izay rehetra manana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko voninahitra tompoko anareo any misaotrany amin'ny heriny fanamasina sy ny heriny pikapoa Jesosy efa masitrananao azy atotsy anao tanteraka ny tena siaka mandady zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra halleluia amen Andriamanitra ny ianao am'izao fotoana zao eka ny olona iovy ianao ary anao zasain'Andriamanitra ataonao ny fitaina toko anao ny tenin'Andriamanitra anao samy tenin'Andriamanitra rehetra izany am'izao fotoana